TapTapSend. Envoyez plus, dépensez moins. Manahoana daholo nareo tonga soa ato amin'ny podcastinay Mitsama raha iasina sy tiana. Malheureusement zany androany somary marary kely raha tiana, donc zay ihany zany manao an'ilay podcast tia fa faly be sa fa satria miaraka aminareo. Za moa zany tsy irery fa miaraka aminareo dia zay mampilay an'ilay izy azonao. Androany moa zany vahiny milay be no hiaraka amintsika, mety ho noana daholo angamantsika hiresaka aminazy satria somary mpahandro izy tsy aiko raha maty anina na tsy va antanitsika anazy rehefa avy eo fa en tout cas mahay be ilay riz ny anarany Nirian, tsy aiko raha Nirian ve sa Nirion fa raisitsika izy rehefa avy eo fa aza adino fotsiny fa ity podcast tia dia tohanany TapTapSend izay fandefasana vola avy ety ivelany maka Madagasikara, application sur téléphone ilay izy azonao atao zany mampiasa ny code promo milay be majuscule daholo mitambatra tsisy espace zany raha ohatra ka amin'ny fandefasana voalohany premier envoi zany amin'ilay application TapTapSend ka hahazo 5 € ianao zany en plus ny vola alefanao zany raha mampiasa an'ilay code promo milay be. Zay moa zany fa arô le page raha ohatra ka tianao ty podcast ty, arô le page Facebook, misy koa YouTube. Mahatsara ny YouTube mantsy ao daholo épisode manontolo satria amin'ny Facebook le tapatapany ihany zany alefanay satria mahatsara lava be sinao fa YouTube izy misy épisode manontolo sinao raha le audio fotsiny le feo fotsiny dia afaka koa ianao mijery amin'ny Spotify, Apple Podcast sy ny tarany. Milainareo daholo raha isitsika mivahintsika androany. Bon, tonga soa aloha zany setra moa zany nasinao tamin'ny anaranao saika hoe zay hoe Nirion fa setra ve le tena anaranao? Ie setra, mitso setra Nirina. Fa setra ny fiantsonana afaka atao Nirina koa tsy maninona. Ok, setra zany tena fiantsonanao. Le pagenao zany tsy Nirion ve le pagenao sa Nirina? Nirian, ok. Nirian.ilo, zay mola izy? .olo. Olo, ok. Ina mahatonga le Nirian fa tsy hoe Nirina na tsy hoe setra? Nirian, tamin'ny voalohany tiako natao hoe Nirina le izy, fa efa misy youtubeur Nirina ny anarany dia tsy maintsy nitady hevitra hafa za hoe aloha vadiko le A sy le N dia Nirian. Dia le olo dia le olo tamin'ny voalohany nieritreritra fotsiny aho hoe tamin'izaho nanokatra ny compteko dia hoe pizza fotsiny no ataoko rehefa hanao vidéo za. Dia le pizza yolo mpanao pizza dia le yolo fotsiny ny esoriko dia nakambiko tamin'ilay Nirian dia lasa Nirian olo. Ok, tsara ka, mahafinaritra be. Io mihitsy ny saika ny teneniko tonga dia voalohany indrindra eny ho an'izay tsy manaraka zany mpahandro amin'ny Instagram moa zany tena fahafantarako azy fa mety manana page hafa koa ianao Facebook, TikTok sy ny sisa sa? Ie, amin'ny Facebook, amin'ny YouTube koa misy dia amin'ny TikTok dia Instagram. Ok, misy daholo zany dia mitovy daholo ianarany Nirian olo? Ie, mitovy daholo. Ok, sûr mihitsy. Io mihitsy mantsy saika ny teneniko tamin'ny voalohany indrindra hoe mahatsara, tena mahitako hoe mahatsara ny zavatra ataonao tsisy hoe sakafo gasy fotsiny sakafo frantsay fotsiny sakafo aziatika fotsiny fa raha mijery ny vidéo anao zany dia misy daholo dia aiza zany na aizanao mahandro ny ataontsika hoe eny tsy zavatra rehetra fa zavatra maro be ohatra zany move ao anatin'ny fianakaviana misy an'izany sa nianatra manokana ianao sa karakory zay? Za tsy nianatra manokana fa ato an-tranonay mamanay ny mpahandro sakafo. Zay tsy dia karazan'olona hoe mivoaka amin'ny restaurant loatra fa ny sakafo ato an-trano amboarina foana ny mamanay. Dia nampianariny anay hatramin'ny mbola tanora zay hoe aleo manamboatra ato an-trano satria ato an-trano tsara. Dia za matetika tsy dia le sakafo gasy tsy dia haiko loatra tamin'ny voalohany fa ny le izy mijereko amin'ny YouTube foana hoe ohatra hoe mitady plat anankiray za
dia rehefa tsy haiko iny dia tsy maintsy jereko amin'ny YouTube foana dia sady manao recherche amin'ny Google, Instagram sy amin'ny Instagram sy YouTube sy ohatrany. Fa plat rehetra nataoko mbola tsisy plat hoe efa nandramako tany aloha daholo plat mbola vao nianarako tsikelikely daholo izy rehetrarehetra. Ok, zany hoe sady ianaranao ilay izy no anaovanao vidéo zany en même temps. Ie, sady ianarana no anaovana vidéo. Ok, tsara be zany satria ilay tsy hita mihitsy hoe vao mianatra ianao satria tsy eny le montage amin'ny Instagram aloha zany haingana hoe rapide be dia tsy hita zany le fa mety misy fotoana zany anelanelan'ilay vidéo ireny zany mamaky tsara an'ilay recette ianao dia hoe aikay tsy atody anankiroa fa anankitelo angambany atao sady zany. Ie, esahana atao rythme le izy, tiako be manko ny vidéoko rehefa esahako atao rythme miaraka amin'ilay hira le izy dia raha ohatra hoe misy atody raha atody telo nefa dia lasa tsy miaraka le hira sy le vidéo dia tsy maintsy esorina aloha le anankitelo dia soratanao anaty description fotsiny hoe zao aby ny ilainao. Marina mihitsy zany. Tena marina mihitsy ianao hoe mila atao haingana be zany surtout raha Instagram réel ny ataonao dia tsy mahomby zany raha ohatra ka zavatra ela be hoe mahita anao manokatra ny atody tsirairay tsikelikely fa tsy maintsy tonga dia haingana be tonga dia le moment anankiray fotsiny dia efa tonga dia mitohy foana zany. Iny mihitsy Lefasa. Mankaleo be ny olona manko le za rehefa mijery vidéo amin'ny Instagram sy TikTok raha vao resaka be na zavatra ela be tsy vitako hatramin'ny farany le izy nefa iny tena ilaina le hoe tonga hatramin'ny farany le vidéo le olona dia za natao tena zany mihitsy. Ie, satria le attention an'ilay olona tsirairay zany no tsy maintsy hoe tena investi be izy amin'ny sujet zany vao hoe maharaka hatramin'ny farany angambany fa juste en passage zany raha tsy mahadiso firy taona ianao amin'izao sehatra? 20 taona, vao nandray 20 taona tamin'ny vao haingana 20 taona. Ok, raha tsy diso zany tafiditra ny Gen Z angamba ny taonanao dia zay koa mahatonga le hoe TikTok, Instagram zany zay koa mahatonga satria mantsy le arakaraka ny taonan'ilay olona misy vidéo na karazany vidéo atao hoe formana vidéo zany amin'ny ankapobeny tiany kokoa dia ao anatin'izay génération Gen Z zay matetika zay teneninao zay vidéo tena 15 secondes 30 secondes ohatra haingana be dia avy eo miscroll indray fa tsy mijanona ela be amin'ny tantara lava be zany hoe raha avy any ambositra ilay olona be resaka be reny dia tonga dia tsy vitanao hatramin'ny farany angambany. Tena tsy vita mihitsy. Marina mihitsy zany dia izay ilay fanteniko manaraka hoe satria ilay montagenao zany hita hoe qualité hita hoe tena travaillena tsara ilay izy fa tsy zavatra vita hoe 5 minutes fotsiny dia iny koa ve tovy amin'ilay mahandro ihany hoe nianarinao rery fotsiny sa hoe ahoana zay zavatra zay? Ny montage nianarako rery za nanomboka tamin'ny taona 2020 nanomboka nanao vidéo fa mbola tsy vidéo sakafo nataoko tamin'izany fa ohatrany hoe mianatra manao vidéo fotsiny ohatrany hoe fafinaretako fotsiny le izy dia tamin'izany ihany nanatra nanao montage dia nandeha teo ny fotoana dia nianarako tsikelikely teo foana sady mijery vidéo amin'ny YouTube satria amin'ny YouTube be da be ny mampianatra hoe zao aby ny atao montage base sy ny ohatr'izany nianarako tsikelikely teo foana le izy dia atao pratika fotsiny le izy dia ho azo ny farany tsy hoe mahay be fa manana expérience kely amin'le montage. Mety tsara mihitsy ary arakaraka ny plateforme andefasinao an'ilay vidéo ve ovainao ilay montage tiako tenena hoe amin'ny YouTube zany version lava be ilay izy sa mitovy daholo ilay version? Amin'izao aloha mbola ataoko mitovy daholo ny version satria amin'ny YouTube anisy an'ilay fonctionnalité le short iny dia nataoko mitovy daholo fa mieritreritra za ny herinany hoe mety isaky ny plateforme mety ovaiko tsikelikely ihany hoe ty atao exclusivité amin'ity plateforme ty fa zao aloha mbola ataoko mitovy daholo. Mbola ilay format court daholo zany ny ataonao YouTube short, réel sy TikTok zany.
raha mbola tsara. format short avao. Ok, ok, ok. Tsara ka. Tsara va tsara eritreretina koa zany manao long format ohatran'le na amin'ny Facebook ohatra hoe minimum 3 minitra, 3 minitra, 3 minitra hozy za. 3 minitra na YouTube koa afaka atao lavalava mihitsy ohatra hoe filmenao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zany ianao le mahandro de iny mihitsy eny tapatapahana kely fa mba ho an'ny olona zay tena passionné be am'le contenu anao zany de afaka mijery hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany koa izy. Efa nieritreretiko ihany hoe hanao vidéo za hoe atao long format le izy amin'ny YouTube sy TikTok fa za rehefa mifilme le vidéoko reny le contenu court reny manko somary mandany fotoanako de zany efa tsy manana fotoana be da be anatin'ny herinandro fa rehefa weekend ihany de nefa ny fifilmena ny vidéo le court eo amin'ny adiny 4 eo matetika de lasa mety mbola tsy arako loatra le manao vidéo le format long fa mieritreritra ihany aho hoe rehefa hanao format long za de atao zavatra hafa indreny ao anatin'le format long ohatra hoe défi en cuisine zao trano concept hafa kely indray fa tsy atao ohatran'ny mitovitovy loatra amin'ny TikTok zao trano. Tsara mihitsy. Tsara be zany efa manomboka mieritreritra. Zay zany le tena réseaux sociaux tsy maintsy mieritreritra, tsy maintsy miketrika foana zany hoe inona ny azo atao manaraka satria raha mijanona mitovy foana de iny mahasarotra anazy fa hitako hoe tena tsara be le contenu anao tsara koa zany hoe avy amin'ny mamanao zany no ataontsika hoe niaviany le fitiavana angambany tianao ve mahandro sa hoe mahay fotsiny. Tena tiako le mahandro za indraindray na tsy manao vidéo ary mahandro ihany zay na tsy za rery aho fa za de ny zandrinay za sy ny zandriko anankiroa samy tia mahandro daholo zay mety le avy amin'ny mamanay mihitsy angambany. Tsara be. Zandrinao anankiroa lehilahy sa vehivavy? Lehilahy daholo izy anankiroa. Le farany tena mitovitovy ny anona fa izy fotsiny tsy manao vidéo fa atao trano fotsiny. Ok, satria le zandrinao anankiray manao vidéo koa? Ny zandriko anankiray tsy manao fa tia mahandro sakafo fotsiny izy rehefa misy temps libre atao trano. Ok, azoko tsara. Fanontaniana manitikitika ny saiko fotsiny inona raha hainao satria mety hoe tianao fotsiny de c'est comme ça fa inona ny antony ozy ianao hitiavanao azy hoe fotoana iarahana amin'ny olona ve sa hoe mampitony ny sainao le manao an'le izy sa le mihinana an'le zavatra nandrahoana no mahafinaritra amin'le izy sa ohatrany ahoana? Ny voalohany za rehefa manao vidéo tsy haiko fa raha ohatra hoe manana problème za na souci kely ohatr'izany de rehefa manao vidéo za de ohatran'ny afaka ho azy ohatra mandeha aingana ny fotoana miala daholo ny zavatra ao an-tsaiko mandritra an'le fanaovana le vidéo de za koa tia mihinana an'izy tsy maintsy hoe tiako mihinana an'izy amin'ny farany de mizara an'izy tsy afeniny de mizara an'izy amin'ny zandrinay ry mamanay miteny zareo hoe mantany zareo hoe tsara sa ratsy de mahita zareo miteny hoe tsara iny mihitsy mahafalifaly anay. Mahafinaritra zany zavatra anankiray hitako amin'ny tsy haiko amin'ny kolontsaina malagasy ve mety tafiditra kolontsaina malagasy ihany zany tafiditra kolontsaina maro aloha fa zavatra anankiray hitako amin'ny kolontsaina malagasy iny zavatra tenenao iny hoe tia mahandro le olona de tiany zany hoe ho an'ny olon-kafa satria mahafaly an'le olon-kafa zany le mahita anazy hoe mihinana ny sakafo nataony tiany le izy de ohatrany hoe hitako hoe tsara be zay satria tsy mitondra tsy mitarika antsika heritreritra tena foana hoe inona ny tiako inona ny ilaiko fa mba mieritreritra ny hafa koa mba mahandro za fotoana araka ny tenenao bon le manao an'le vidéo koa ela be fa na mahandro fotsiny ary ela be de mandamy fotoana ela be zany le olona manao an'le izy dikan'izany fitiavana be zany de omenao an'ny olon-kafa zany le izy hitako hoe tsara be tiako be zay zavatra zao anatin'ny kolontsaina malagasy mety possible ve nifindran'ny mamanao zay zavatra zay hoe izy koa ve
tovy amin'izay hoe tiany be mahita ny fianakavianao mihinana anazy, manontany koa ve izy hoe tianareo ve etc. Sa hoe tonga tamin'ny antony hafa zay zavatra zay. Ie mamanay rehefa mandro sakafo, isaka mandro sakafo na le andavanandro reny ary, de izy miteny foana, mantany foana izy, tsara tianareo ve, tsy tianareo ve, de na rehefa fety ary antaniny ohatr'izany foana, le sady le zay ohatra nampianariny an'le mizara, tsy tiany loatra le hoe mihinan-drery fa raha ohatra hoe misy zavatra de tsy maintsy hoe zaraina amin'ny atao trano rehetra foana, ohatrany hoe ratsy be mahita le hoe mihinana rery atao aminay. De raha ohatra hoe mihinana rery ohatra za, mihinana zavatra rery za, de ho teneny hoe tsy mba mizara mihitsy ve ianao na atao ohatr'izany. Ie, mahafinaritra mihitsy. Eny izy satria micréer zay teneniko zay hoe micréer fotoana iarahana koa ilay izy, micréer moment ensemble zany, ohatra hoe fotoana fotoana iarahana. Eo le izy de mifampiresaka de mihinana fotsiny de mifampiresaka. Mahafinaritra mihitsy, mahafinaritra mihitsy. Zay tenenao zay zany nampahatsiaro anazy zany zavatra anankiray hitako ta Madagasikara koa, fomba fiteny zay raha malala le hoe manasa. Vao mahita olona misakafo ianao raha ohatra hoe mahalala fomba le olona de tsy maintsy miteny foana izy hoe manasa e. De iny zany hitako hoe manokana spécial be amin'ny kolontsaina malagasy zavatra hoe raha aty France na any États-Unis ianao mahita olona misakafo, bon eny mety misy olona miteny hoe sodenon ianao ohatra fa tsy matetika aloha tsy matetika izy manasa anao isakafo miaraka aminazy satria bon tsy tao anatin'le programme ohatra hoe ianao miara-misakafo aminazy, mety tsy ampy le sakafo angambany fa na zany na tsy zany raha Madagasikara manasa foana le olona hoe manasa isakafo e. Tsy maintsy misy kely foana. Mahafinaritra mihitsy, tsara mihitsy zavatra zay. Matetika ve nareo manao fety araka ny tenenao, manao fety hoe miaraka amin'ny olona maromaro an-trano de manao mahandro sa tsy de matetika? Zay tsy de manao fety matetika fa rehefa ohatra hoe misy anniversaire na Pâques, Noël ohatrohatr'izany, zay vao tena manao fety. Fa indraindray koa zay mety manao fety ihany ohatra hoe journée normale sa ohatr'izany, de manao fety ihany zay indraindray. De indraindray za na mamanay miara-mahandro na zandrinay fotsiny miara-mahandro ao, de ohatr'izay ihany le izy. Fa le manasa hoe mahafinaritra. Fa ny manasa olona be da be ohatrany tsy de manao an'izay loatra zay. Ok, azoko tsara. Satria fanontaniako manaraka mantsy hoe malaza ve, eny tsy hoe malaza eraka Madagasikara fa amin'ny entourage-nareo zany ohatra hoe fianakavianao, ohatra hoe olona voisin mipetraka akaiky sy ny sisa, malaza ve hoe mahay mahandro be ty fianakaviany ty, hoe mamanao, ianao sy zandrinao, sa hoe tsy voatery hain'ny olon-kafa zay? Tsy de fantatry olona loatra hoe tsy hoe malaza le hoe mahay mahandro zay, fa rehefa ohatra miaraka amina, ohatra misy fetim-pianakaviana, fivoriam-pianakaviana, de amin'ireny vao hita hoe tian'olona le sakafo ataon'ny mamanay ohatra, de iny no lany voalohany ohatra, hita fotsiny le izy hoe tian'olona betsaka na. Ie, azoko tsara. Mahafinaritra be mihitsy zavatra zay. Ary tena marina ny ianao hoe mety tsy de miteny le olona ohatra fa rehefa mifety reny de ambony latabatra daholo, ohatra hoe amin'ny jardin anankiray manao fety kely de ambony latabatra daholo ny sakafo de hita hoe fa le samosa nataon'ny mamanao tonga de lany ve sakafo ankoatr'izay mbola ao daholo. Marina mihitsy zany, mahafinaritra be. Ary raha ohatra ka nanao fifaninanana ianao sy mamanao, iza mety maharesy eo angambana? Tandremo sao de mijery an'ity vidéo ty mamanao. Raha ohatra hoe tamamanay ty vidéo ty de arakarak'le plat io, mety misy plat mety zaho maharesy, mety misy plat izy maharesy,
zany Arakaraka ina plat tena hainao ary spécialité anao zany mety hoe aiza ho aiza ianao no tena mahay indrindra zavatra tena haiko an pizza satria za manao pizza foana pizza pata pizza dia pata pizza manko tena bazina pizza dia iny tena haiko satria iny averiko foana manao anazy fa izy tsy dia manao pizza loatra dia na izy ary fa ny tena na hoe hainao tsara manao an'ilay izy ohatr'izany fa raha izy indray dia resaka ohatra hoe le entrée froid reny izy mahay an'ilay izy tsara na pâtisserie koa izy mahay fa za resaka pâtisserie manko tsy dia mahay loatra ok azoko manao pâtisserie ohatrana ahoana izy sa izy rehetra mihitsy tsy izy rehetra fa ataontsika hoe le viennoiserie na mahay manao gâteau koa izy ohatrohatr'izany ok azo ary ny fitiavanao an'ilay pizza ve nanomboka satria hoe tianao mihinana pizza dia nanomboka nanao an'ilay izy dia nitohy ohatr'izay fotsiny tamin'ny voaloha pizza fotsiny no tiako atao hoe pizza satria be da be ny tipina pizza dia izy za tia mihinana pizza fotsiny dia tsy haiko hoe tiako andramana da hoe ohatra ny ahoana ny tsiron'izy tsirairay ohatr'izao ohatra hoe type californien ohatr'izao new yorkais ohatr'izao tsy haiko tiako andramana daholo fotsiny le izy sura mihitsy efa nandramanao azy satria vao niteny ianao hoe new yorkais dia ao an-tsaiko zany le deep dish efa nanandrana deep dish ve ianao hoe le matevina be reny mbola tsy nanandrana mbola ataontsika hoe le pizza somary le type le canadien zao nefa nandramako dia le italien le matevina be dia ny italien dia le pizza fihinana aty Madagasikara reny le tsy haiko hoe type inona loatra reny tovitovy amin'ny frantsay fahitako anazy somary manifinify le paty anazy dia classique zany pizza malagasy zany tsy dia tena misy hoe mahasamihafa azy amin'ny fahitako anazy ok mahafinaritra zany mieritreritra ve ianao hoe hanokatra toeram-pisakafoanana indraindray andro na ohatra ny hoe fanamboarana pizza fotsiny ohatra sa tsy dia misy eritreritra an'izay loatra nieritreritra za hoe hanokatra le concept somary mitovitovy amin'ny McDo reny fa pizza ny eo amin'ilay izy na burger fa pizza ny tena nieritreretiko dia atao somary ohatrohatry ny McDo sy KFC reny nieritreretiko hoe indray andro any mety tsy hoe mety fa indray andro any hanokatra ohatra reny aho zany ohatra ny fast food fa pizza fast food fa pizza fa le concept mety ho hitako eo ihany hoe mety tsy maintsy tonga foana ny ide hoe mety misy concept mety ety na tsy mety dia atao dia hovaina dia andramana manandrana hafa fa pizza ihany pizza azoko tsara et en même temps za manao fianarana amin'inona ianao raha tsy madiso amin'izao aloha za mbola manao anglais fotsiny ataoko fa mbola miandry ny concours za no hôtellerie za amin'ny herintaona amin'ny fidirana manaraka eo ok mahafinaritra efa mahay mi-speak english be zany ianao am'izao sa ataontsika tsy mi-speak english be fa efa tsara le izy fa tsy mbola hoe mbola misy vocabulaire moa tsy maintsy hoe misy tsy haiko foana efa miezaka amin'ny pratika foana isan'andro zay mihitsy ny tena ilaina zay misy olona matetika mandefa message aminay hatramin'izao hoe ahoana ny fomba haingana indrindra ozy izy hianarako teny anglisy dia rehefa mamaly za tsy maintsy valiko foana tsisy fomba haingana hianarana teny tsy possible le izy araka ny hitantsika amin'ny zazakely zay tena mahay mianatra teny be mihitsy le zazakely amantoana mihitsy izy any vao tena hoe miteny tsara dia tsy possible ataoko hoe minimum
minimum zany raha ohatra hoe tena marantsaina be mihitsy ianao dia minimum ataontsika hoe herintaona dia afaka miteny tsara fa sy ianao tena izay teneninao izay 2 taona 3 taona vao tena hoe tena couramment zany Ie, za somary gaga ihany mahita an'ilay formation mampianatra teny anglais ray volana dia mahay, herinandro dia mahay. Ie. Izay moa zany ilay marketing atao zany. Sady fahitako an'ilay zavatra anankiray hitako tsy exploitena betsaka zany amin'ny resaka fampianarana teny ny resaka hoe accent zay aloha voalohany indrindra dia ny resaka hoe expression courant zany satria afaka mianatra teny gasy za ohatra fa raha tsy a Madagasikara za mipetraka raha miaina amin'ny olona mahita zay fomba fiteny ampisainy miezaka manahaka ny accent sy ny sisa ohatra hoe mianatra amin'ny boky fotsiny dia ohatra hoe lasa manao tsy anjery le vocabulaire fotsiny ataoko fa le mampiasa le izy le tena mipratika zany tsy haiko akory zany dia raha ohatra ka indray andro any mandeha Madagasikara ho tonga saina fa kay tena tsy mahay miteny gasy mihitsy za azonao mahazo anao koa zany amin'ny teny anglisy raha ohatra hoe amin'ny teny anglisy le izy ohatra hoe mianatra vocabulaire fotsiny dia grammaire fotsiny ny anarana dia rehefa ohatra zao raha ohatra misy olona anglais ohatra amerikana ohatra tonga eo dia rehefa miresaka amin'ireo dia lasa tsy mitovy mihitsy satria tsy ho azo mihitsy ny zavatra teneny mety hoe manana vocabulaire fa tsy ho azo mihitsy satria tsy nanao pratika mihitsy dia ohatrohatr'izay ihany teny gasy raha amin'ny langue rehetrarehetra tsy maintsy hoe ohatr'izany daholo ngamba. Ie, tena izay mihitsy aloha zany fahitako anazy za moa zany tsy dia tena mahay teny be dia be fa teny anglisy moa zany teny razako fa sinon teny gasy dia teny frantsay fa zay mihitsy ilay fahitako anazy hoe za moa zany tena tsy dia mianatra loatra an'ilay teny fa tonga dia mampiatra izay fotsiny eny azo atao hoe mianatra ihany fa tiako tenena hoe tsisy fotoana hoe ao anaty boky za mamaky tsisy fotoana hoe mianatra grammaire tsisy fotoana important koa zay surtout raha ohatra ka manao examen amin'ny orthographe sy important be zany tiako tenena amin'ilay hoe mipetraka amin'ilay firenena dia 99% an'ilay tena ilaina dia parlons zany tonga dia ilay miteny fotsiny izay mihitsy dia iny hitako hoe tsy ampy nisy fotoana zay nanao fampianarana teny anglisy tany Madagasikara za tany Antanimena dia hitako hoe tena nandaitra be mihitsy ilay izy fa ilay mahasarotra an'izy zany tsy maintsy za no mpampianatra satria raha ohatra ka manomboka midélégué olon-kafa hanao mpampianatra dia fa eo indray dia manomboka hoe sarotra hoe tsy afaka sura za hoe ataony araka ny fomba tena mampety azy zany ilay fampianarana fa bon mahaliana ihany le izy ao anatiny entre ny mahandro sy ny miteny anglisy inona tena passion anao satria miaraka amin'izay koa fantania hoe fa manina mianatra teny anglisy izay moa zany tena fanontaniako le teny anglisy tsy dia misy hoe lien loatra amin'ilay mahandro sy le miteny anglisy fa le miteny anglisy tiako fotsiny le izy hoe tiako ianà tamin'izaho vita baccalauréat na hoe vita ny baccalauréat na baccalauréat za dia hoe te hianatra teny anglisy fotsiny satria tiako le izy le hiteny an'ilay teny mihitsy ny tiako hoe hianatra hoe ohatr'izao ny kolontsaina ohatr'izao ny fomba zareo dia tsy maintsy hoe rehefa mianatra ny tenin'ilay olona dia tsy maintsy hoe mianatra ny kolontsaina ohatr'izany dia le teny anglisy tsy maintsy hoe ilaina amin'ny resaka professionnel hoe amin'ny asa indray andro tsy maintsy hoe ilaina foana. Zay aloha zay izay tena marina plus ny fotoana mandeha zany plus ny teny anglisy tena mikasika amin'ny firenena rehetra mihitsy zany sady mahafinaritra ana le teny dia zany fa inona ilay mahafinaritra le fiteny tsy haiko le fiteny le fomba fiteny le accent tiako be ohatran'ny hoe misosasosa miteny mafy tsy le ohatra le miteny gasy le tsisy
Le ohatrany monotone be. Azoko tsara. Dia le accent américain ve plutôt no mahafinaritra anao sa accent anglais sa australien sa Le accent américain no tiako kokoa. Ohatrany hainy kokoa ny misy émotion kokoa le izy. Zany fa aiza anao tena mihaino azy mijery série ve anao matombo tena zany sa film sa ohatrany hoe any am-pianarana fotsiny? Sady mijery série ihany za, sa mijery série na vidéo amin'ny YouTube na ny am-pianarana. Dia rehefa henoko daholo ny accent maro samihafa dia ny amerikana ny accent tiako fa ny British ohatrany tsy dia tiako loatra. Tsy poinsa ve? Tsy poinsa ohatrany ahoana re zany fiteny zany ohatrany somary aigu loatra ny feon'zareo. Tsy hoe aigu loatra fa tsapo hoe misy accent. Raha ohatra hoe merina dia elo le accent. Tsy hoe tsy tiako ny accent côtier fa misy hoe accent ohatrany hoe côtier. Ie. Zay moa zay eny marina mihitsy fampitovizana zay tsy hoe ny ray ny tsara ny ray ny ratsy fa hita mihitsy hoe tsy mitovy. Le anglais any Angleterre sy ny anglais américain zany mifankahazo tsara aloha fa le accent zany dia misy fiteny koa zany maro samihafa zay mety hoe azo fa tsy fampiasa. Dia iny zany no mahafinaritra koa zavatra zay satria niresaka foana antsika ilay teny hoe teny anglisy, teny frantsay sy tsy fa ao anatin'ny teny anankiray dia misy koa zany le hoe tsy voatery hoe dialecte fa accent samihafa fotsiny. Iny koa mahafinaritra. Ok, fa zay moa zany le fanontaniana hoe ankoatra ny teny anglisy sy ny mahandro misy loisir hafa ve tianao? Ankoatra ny mahandro dia ny teny anglisy dia manao sport no tiako. Tsy hoe loisir loatra le izy fa manao musculation tiako satria le izy ohatrany mampi-déstress anazy. Rehefa manao musculation za, rehefa manao effort za dia somary déstressé. Nefa koa le izy ilaiko amin'le zaho mihinana sakafo somary mihinana matavitavy sotrany io dia tsy maintsy ilaina le mikotra dia lasa loisir ho azy le izy rehefa mandeha fotoana. Ie, marina mihitsy zany amin'izay misy équilibre zany ao mifanelanelan'le mikaly be sy le mba hoe perte calorie kely. Za manko somary moramora matavitavy zay ihany dia tsy maintsy avoaka foana isaky ny avy sakafo sotrany. Na tsy avy misakafo fa isan'andro isaky ny inefatra isan-kerinandro. Ie, marina mihitsy zany tena ilaina mihitsy io ka. Ilaina mihitsy na ho an'ny olona zay tsy voatery hoe mihinana matavy na ohatr'izany dia tsara foana le mikora fa vao maika important zany le izy raha ohatra ka zay tenenao zay hoe mora matavy izy ianao ao anatin'ny génétique angamba zay. Mora matavy za tsy haiko hoe manino mety tsy haiko métabolisme ako ve sa ino mora matavy za rehefa misakafo be loatra. Dia gaga zany kaga ihany mahita le commentaire an'olona reny hoe anao tsy mety mangeza mihitsy nefa misakafo be. Tokony mamaly ianao hoe mbola vao 20 taona za fa andrazy za 30 na 70 taona dia ho hitanao tsara. Eny efa za mihitsy resaka teneniko hoe ianao angambany efa tratran'le hoe rehefa mandeha vacances ohatra hoe mandeha satria nahazo anahy koa zavatra zay. Hoe mandeha vacances kely any Antsirabe ohatra 3 andro na 4 andro dia misakafo tsara any ohatra dia verina amin'izay dia mifankahita amin'ny bebe ohatra na amin'ny namana inona dia lasa natavy be ianao fa angano sakafo be. Tadidiko tamin'ny 2019 nanao vacances tany Toliara zay dia za nitondra le fanaovana gainage lefa tsy haiko hoe fampitravaillena abdominaux angamba iny dia gaga ny tantinanay sy tantinina sy kozinanay fa ataonao inona tity nefa atsika andeha hanao vacances dia le ao an-tsaiko za tsy te hatavy. Dia nefa tapitra ny vacances natavy ihany amin'ny farany. Natavy ihany. Yeah. Tsy maintsy zay aloha tsy maintsy zay aloha fa bon
ny tena important zany rehefa verina fiaina normal indray dia verina mikotrana sy ny sisa zay moa zany. Ny anahy indray a hafahafa kely ny anahy zany nanomboka nanao migraine matetika za marary loha be mihitsy rehefa tsy mikotrana. Ohatrany hoe mipetraka loatra ilay vatako dia ohatrany hoe marary ho azy ilay lohako fa tena tsy hoe marary kely fotsiny fa tena hitanao ilay marary be ireny dia sady ohatrany manjary mankarary kibo-koa izy ohatrany misy nausée kely koa avy eo. Fa vao mihazakazaka za indray mihazakazaka fa tsy manao manao musculation tsy indraindray fa mihazakazaka ny tena ataoko. Vao mihazakazaka za tonga dia miala le afaka le douleur. Iny indray ny anahy zany hoe le miala amin'ny douleur zany mampazoto anahy mikotra ny masina sinon sarotra kely le resaka motivation sarotra kely. Ny anao zany mba tsy hatavy ny anahy zany mba tsy harary loha. Zay le izy. Tena zay mihitsy. Ok sûr lesy. Aloha ny amarantsika anazy voalohany indrindra misy fanontaniana ve ianao na tantara hafa zay tianao tenena na ohatra hoe hafatra kely ho an'ny olona miheno an'le le podcast? Manana tantara kely zany ny nanomboako ny videoako tamin'ny za nanomboka tamin'izaho nanomboka nanao vidéo mbola tsy nanomboka za fa le mbola eritreritra an'ilay concept fotsiny. Tena nanomboako ny vidéoako za tamin'ny herintaona efa nanao concours za hoe hanao hôtellerie za tokony hanao hôtellerie zany za tamin'ity taona ity dia tsy afaka za tamin'ny herintaona dia somary nalahelo ihany za tamin'izay dia nieritreritra hoe andeha hanao projet andeha hanao projet zany dia ino no ataoko amin'ity taona ity dia hitantsika hoe ohatran'ny ahoana ny fivoaran'ilay izy dia raha tena dia izay ny tena ho ataoko dia tsy ho hajanoko intsony ilay izy. Dia tamin'ny nanomboka nanao ilay vidéo zany dia somary sarotsarotra ny teo amin'ny hoe ara-bola satria za satria ny vidéo ataoko mila vola mividy ingrédients sy mividy zavatra ohatr'izany hoe ohatra hoe lapoaly antsy ohatr'izany. Dia ny zavatra tena nataoko tamin'ny nanomboka tamin'ny janvier iny janvier février mars iny raha hitany dadabe sy mamanay ity podcast ity dia za tamin'izany nianatra arivo le manao anglais miditra amin'ny enina sasany za dia mirava amin'ny fito sasany dia amin'iny arivo iny za mahazo frais taxi foana za amin'iny dia iny frais taxi iny angoniko dia za rehefa anontany dadanay sy mamanay ohatra hoe aletrano nandeha iny ianao dia teneko foana nandeha taxi za nefa za nandeha bus foana za nandritra telo volana dia ny volana goko le volana goko reny nanaovako vidéo isan-kerinandro dia nanomboka tamin'ny izy nandeha tsara amin'izay zay vao teneko mamanay sy dadanay hoe mila fanampiana kely za amin'izao dia zay vao nampiany zareo za fa le telo volana nanomboako ny vidéoako iny somary sarosarotra tsy maintsy ohatr'izay foana. Marina mihitsy zany ketrika mihitsy zany le vola hividianana sakafo sy anaovana vidéo ireny zany no marina mihitsy zany satria tsy maintsy misy le fahasotoana sady tsy maintsy misy koa zany le ambadika zany le resaka logistique zany hoe vola fotoana sy ny sisa. Tadidiko le misy fotoana mandeha mody amin'ny hariva mandeha bus tsisy bus dia manakana le tomobila tsotra reny le tomobilan'olona tsotra reny za. Dia tsisy loza ve nahazo anao tamin'ireny? So ihany fa tsy nisy aloha so ihany. Mety zany dia vao zao zany ianao vao mitena ny ray aman-dreninao hoe nangononao le volan'ny taxi sa efa hainjareo amin'izao? Mbola tsy fantatry zareo amin'izao fa raha hita amin'ity podcast ity dia mety ho fantatry zareo. Andrasa hoe omeo anahy le compte Facebook ny ray aman-dreninao dia amin'izay mentionné-ko ao anatin'ny publication amin'izay hitany tsara hoe ina. Soa ihany fa soa ihany fa ny teny marina ihany ianao sady bon le izy
raha ohatra ka nafena vitanina toka ina angamba tezitra izy fa natao nanaovanao zavatra tsara de iny mba mety mba tsara zany mahafinaritra. Ok, merci tam'le tantara lesy mahafinaritra be. Marantsika an'le podcast zany misy fanontaniana anankitelo zay apetraka atsika amin'ny vahiny rehetra moa zany. Fanontaniana voalohany mino za fa oui ny valiny fa tia vary ve ianao? De raha ohatra ka oui de ina ny laoka tena tianao indrindra? Izy tena tia vary be mihitsy ny zavatra tena tiako crabe sauce de ravitoto sy henakisoa. Sûr tena tsara. Tovhevitra aminao le vadiko amin'ny crabe sauce iny tena tsy haiko ny sacrifice mety ho ataony azahoana crabe sauce fa tena tiany be mihitsy le crabe sauce. Tsara be, tena tsara. Tsara mihitsy iny ka. Sur fanontaniana faharoa izy ny bon voalohany indrindra tia hira gasy fa ianao de faharoa izy mpihira tianao indrindra amin'izao fotoana zao? Za tsy de mihaino hira gasy loatra fa raha hoe mpihira gasy tiako ngamba Shine. Shine Estonia. Saka dinao le anarany ve? Le mira tsy tadidiko ny anarany fa tiako fotsiny ny hira le hoe ngoma za le misy an'iny. Shine mihitsy iny ka. Ok, tsara zany, mahafinaritra. Fanontaniana farany raha araka ny hevitranao inona mba zavatra anankiray na ao anatin'ny kolontsaina malagasy na fombafomba na ninina zany a Madagasikara mba zavatsoa tokony ampiarin'ny firenenkafa zany hoe tokony mba hitan'ny firenenkafa avy ao Madagasikara de mba hoe ataony koa. Ny hitako hoe afaka ampiarin'ny firenenkafa le inona hoe ataoko hoe firaisan-kina satria ny gasy ohatra ny na amin'ny ratsy na amin'ny tsara ohatra ny miray hina foana ny malagasy fa indraindray fotsiny ngamba le misy an'le hoe samy manana ny hevitrany fa ny olona fa ny gasy tia miray hina foana ninina ny zavatra mitranga de zay ngamba mety hoe afaka ampiarin'ny firenena hafa. Marina mihitsy fa misy tokoa le firaisan-kina à Madagasikara sady matetika amin'ny firenenkafa zao fotoana zao firenena occidentaux ohatra de tsy de misy tsy voatery hoe misy be an'izany donc mahafinaritra marina mihitsy zany. Somary anatin'ny individualisme kokoa ngamba ny firenena occidentaux. Tena zay mihitsy hoe ina mba azoko atao mahatsara ny tenako fa tsy hoe hahatsara ny fiarahamonina ohatra. Marina mihitsy zany. Ok laissez. Bon, merci beaucoup zany. Iny moa zany le podcast atsika. Mahafinaritra le tafatafa. Merci beaucoup zany tamin'ny fotoananao nahatongavanao teto. De manaraka rehefa tonga Madagasikara zay mitsamma de mba hiara hisakafo daholo atsika. Iny mba tiako, iny mba hiriko zany indray andro any. Tenenina foana va. Tap Tap Send. Envoyez plus, dépensez moins.